Pôlitika indray no lohahevitrisika amin'ity herinandro ity. Ilaina ve ny fifidianana? Hazavao. Ilaina ny fifidianana satria raha vao tsisy fifidianana dia tsy hita izay tena hoe olany hitondra ny firenena. Dia ilaina izany misy ny fifidianana. Tokony atao angamba aloha fifidianana satria vao tapitra amin'ny mandahan'ny présidente aloha raha ny lozika aloha fatafatany olon-tsotra. Ilaina ny fifidianana. Ny antony dia ilaina lisan'ny mpifidy raha mondraka hoe hitady filoham-pirenena. Ny mpifidy manomboka 20 taona ka hatramin'ny miakatra no ilaina amin'izany. Ilaina ny fifidianana mba hisian'ny filaminana. Nitondra fivoarana teo amin'ny fiainanao ve ireo mpitondra ny fanesatra amin'izay? Hazavao. Ny fifidianana fanesy telo izany dia tena tsy nisy hoe tena nisy voka-tsoa azo loatra tamin'le izy fa ohatrany hoe izay tonga rehetra eo dia ny amen'ny paosiny angamba. Izay no tena marina hoe izay tonga eo dia ny amen'ny paosiny. Ny inana daholo izany izay tonga teo fa tsy saray mba hoe tsy mihinana. Izy aloha mahavoaly mpitondra somary resaka eo amin'ny propagande sy ny milo fifidianana fa miasa ainy zareo fa efa tena mahazo fivoara dia somary sasany manao vy sasany adilodino rehefa hita majinika fa ny zany dia mba hoe io fa ny sain'ny président voary satsy sy ny mpamosam-pirenena. Nisy ho azo taloha ny tanora dia mahazo asa raha vao manana diplôma na dia ambany dia misy ny asa sahazan'izany. Tsy oren'asa ny tanora tamin'ny mpitondra teo aloha fa tato indrindra tamin'izao faran'izao dia tsy mahita asa ny tanora fa manana diplôma. Tsy mitondra soa aloha tsy mitondra soa. Ataoko hoe nitondra na tsy nitondra fa zay zao tamin'ny amin'izao zany zay vao olo maventy fa hoe hatramin'ny hoe nafantarako fagnazy nitondra nety tamin'ny fiainako hoe tamin'ny andro valo dia ataoko hoe tamin'ny alaziny tamin'ny andro radioela zay ataoko feno 18 ans nefa tamin'ny andro valo zao nahita hafahafany hoe resaka kolikoly ohatra zao mahazo amin'ny route nationale regny hoe taxi bus magnome volana gendarme zao misitrisitrika tamin'ny andro valo fa amin'izao izy fa efa miariary be hoe vola na olona tsy normal papier ohatra karazana social mbahoaka zao ataoko hoe karaha aminay tamatavy mandeha folo-point zao taloha adiny ray fa tonga amin'izao adiny roa zay votonga zany social mbahoaka fa miandro valo raha tsiraka regny zao mbola karahan'izany fa izy amin'izao fa tamatavy folo-point adiny roa tamatavy sonerana zany mamparivandro zay votonga noho le raha tsy andalana. Araka ny eritreritrao, inona no mety hitranga ao aorian'ny fifidianana? Ty fifidianana ao avy ty aloha izany dia mbola tsy hay mihitsy mety hoe hisy korotana ilay izy satria ny sasany izao efa teo nefa mbola te hiverina eo ihany dia mety hampisy korotana an'ilay fifidianana zao zay. Dia ohatrany tsy dia ilamina zany amin'ity taona ity raha hoe satria ilay izy koa ohatrany hoe fifidianana maikamaika fotsiny tsy tena hoe mba tena misy mari-potitra hoe mba atao tena anina ilay fifidianana mety hampisy korotana an'ilay tohiny. Ny raha ina zany aloha dia ilamina sady tsika malagasy somary miavaka amin'ny firenena hafa izay mihitsy hoe savovoky ilataona fa tsika ohatra misy Andriamanitra mandamina zava-be foana zay ny raha ina. Ny ahina amin'io zao dia efa hita moa le olona fa efa linady amin'le tsy fetezan'ny fandehan'ny raharaham-pirenena ka hiady izy raha vao tsy azon'le olona mba tiany no vidiana. Moa koa ny tena atahorana dia izy samy izy mividiana ireo kandida tsy lahan'ireo ireo ndray ahita lalana ratsy andravana io fifidianana efa vita io. Raha mbola tsy ilamina ihany aloha ohatra. Ny zavatra mety hitranga eo amin'ny fifidianana dia raha ohatra lazo izany anankiray dia misy korotana nefany irariana mba tsy hisy an'izany korotana izany.